roso avy hatrany amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika dia ny hira voalahatra. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra kianadorana haza dia tseo levona ny sekoly alahady dia mivelona mene ucarana yeseka ka ilay teny velona uanavakantsika ary kiohana kotra komenoany teny hasoa. Tonga amin'ny fotoana izay ianona ny hafatra sy ny tenin'Andriamanitra sika ry havana. Mialohan'ny amakiantsika ny teny dia andeha isika aloha iombona amin'ny vavaka. Isaoranay ianao ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina, nanome anay indray izao fotoana izao mba hamakiana sy ianona ny hafatra avy amin'ny teninao. Misaotra ray eo fa fantatray loatra fa raha ny fotoana rehetra izay iarahanay aminao dia maminay avokoa, fa mbola tena maminay loatra izao fotoana izay ionanay aminao izao. Tonga amin'ny fotoana izay hamakiana ny teninao sy andrenesanay ny hafatra avy amin'ny teninao izany izahay Tompo, izay ampitondranao ny mpanomponao. Dia matoky izahay fa ny fanainao masina dia hitari-dalana anay mandrakariva, hitoetra ao anatinay tsirairay avy, mba ahaizanay mandray sy mankatoa ny teninao izay ambara aminay, mba ho tena tanolonaka ny teninao izahay ary afaka mandray mandrakariva izany hafatra avy amin'ny teninao izany. Dia mitenena Tompo fa vonina iainy ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony teny no entinay manandratra sy manao vavakay. Misaotra ray eo. Amen. Ny teny izay hovakiana dia hitantsika ao amin'ny tantara faharoa toko 520 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Matio toko 10 ny andinin'ny fahaenina amby 20 ka hatratra amin'ny faha 30. Ary Jakoba toko 4 ny andinin'ny faha 12 ka hatramin'ny faha 17. Ny teny rehetra dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. 5 taona Amazia, fony izy vao nanjaka, ary 7 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anarany reniny dia Joadana avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy ao mason'i Jehovah izy, nefa dia tsy tamin'ny fony rehetra. Ary noho ny tafapetraka tsara tamin'ny fanjakana izy, dia novonoiny ireo mpanompony izay namony ny mpanjaka rainy. Nefa ny zanak'ireo namony dia tsy mba novonoiny, fa nataony araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna dia ao amin'ny bokin'ny Mosesy, izay nandidian'i Jehovah hoe ny ray tsy natao maty amin'ny ataon'ny zanaka, ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy, fa samy faty amin'ny fahotany avy ny olona. Ary novoriany Amazia ny Joda ka nalahany araka ny fianakaviany avy, dia araka ny mpifeharivo sy ny mpifehizato avy amin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra. Dia ny sainy ny hatramin'ny 20 taona no miakatra, ka olona 3 hetsy voafantina no hitany, izay
azo nalefa anafika sady mahatandefona sy ampinga lehibe. Ary nisy lehilahy mahery ray etsy tamin'ny Israely ny karamainy talenta volafotsy 100. Nefa nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tao aminy ka nanao hoe, ry mpanjaka, aza velanaraka anao ny miaramilan'ny Israely, fa tsy omban'i Jehovah ny Israely dia ny taranaky Efraima rehetra. Fa mandehana ihany ianao ka manaova ary mahereza amin'ny ady, fa ataon'Andriamanitra lavo eo anoloan'ny favalo ianao. Fa Andriamanitra no mahay mamonjy sy mampalavo. Fa hoy Amazia tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra, ka ataontsika ahoana ny amin'ny talenta 100 nomeko ny miaramilan'ny Israely? Ary hoy ilay lehilahin'Andriamanitra taminy, Jehovah mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Dia navahany Amazia ireo miaramila tonga tao aminy avy tamin'ny Efraima ireo mba hody indray, ary nirehitra mafy ny fahatezeran'ireo tamin'ny Joda, dia lasa nody izy sady tezitra indrindra. Ary Amazia nitombo ely dia nitarika ny vahoakany ka nakany amin'ny lohasan-tsira, ary nahafaty iray alina tamin'ny taranaky Sera izy, ary iray alina sisa nataon'ny taranaky Joda samy belona, dia nentiny teo an-tampon'ny antsambato ary navariny teo ka motsamotsana izy rehetra. Amen. Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy hafenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambarao amin'ny mazava, izay reny sofinareo dia torio ambony tapitrano. Aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy varidimy veto ihany va ny vidin'ny tsitsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany. Ara avelan'irainareo, fa na dia volondohanareo aza dia voaisa avokoa, koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Aza amin'ny fanaratsy ry rahalahy, izay manaratsy ny rahalahy na mitsara ny rahalahiny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mpakatoy ny lalàna fa mpitsara. Iray ihany ny mpanome ny lalàna sy ny mpitsara dia ilay mahavonjy sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? Ianareo izay manao hoe anio na ampitso dia akany ananina izahay, ary toetrany heritaona ka hividy sy hivarotra ary ahazo tombarotra. Kanefa tsy mahalala ny eo ampitso ianareo. Inona moa no hainareo? Fa zavona ihany ianareo, izay miseho vetivety dia levona. Fa aleo manao izao, raha sitrapon'ny tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izany. Fa izao dia mirere amin'ny fahasahinareo ianareo. Ratsy ny firerehana rehetra toy izany, ka izay malala anao soa nefa tsy manao dia heloka ho azy izany. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny hira manaraka ataontsika eo mpitsangana mialohan'ny toroteny. Ndao ary hitsangana isika.
ny tantara faharoa toko 520 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 12 no toriteny toriana amintsika amin'izao vanim-popovavahana faharoa amin'izao maraina izao. Foto-kevi-dehibentsika dia ny hoe an'ny tompo ny fahefana. Raha vao miresaka an'izany sika ry havako, milaza ny fiandrianan'Andriamanitra, ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fitondrana, zay vao miresaka le hoe fahefana. Ary reo dia misy fiantraikana ety amin'ny fiainam-bahoaka na ny fiainam-pirenena, eny ny fiainam-piangonana ihany koa, tsy afa-misaraka amin'izany sika. Ka na iza ety an-tany milaza fa manam-pahefana, na hoe lazaina fa manam-pahefana, mimpindramina ihany izany olona izany amin'ny fahefana zay omena azy na ananany. Pindrana fahefana ny olona, tsy tompony fahefana na inona ny fomba naza érasi na nomination na élection na coup d'état sampindra fandriamanitra rery any ny tompony fahefana. Misy fotoana tsy maintsy hanesorana zany fahefana zany, na tiana na tsy tiana, ho an'ny olona mahazo fahefana. Na dia te fikitra amin'ny sezaza, ary misy mi olona moa mitondra seza mandeha miara-maty amin'ny Palestine, misy alem-panahy amin'izany. Ary misy ihany koa fotoana izay tsy maintsy hanesorana zany fahefana zany, ampamoahina zay rehetra manana ny fahefana. Amin'ny maha-kristianina atsika, manaiky atsika fan'Andriamanitra irery ihany ny fahefana. Izy ny tompony fahefana, any tompony fahefana. Misy toetra anankiroa ry havako, toe-panahy anankiroa mitakina amin'ity soratra masina ambany masontsika ity. Ny toe-panahy voalohany mitaky fanahy ny fahaiza-miaino. Fa inona hoe? Mitaky ny fanahy ny fahaiza-miaino, io fahefana io. Ny fandehan'ny tantara Amazia, mpanjaka Joda ny lehilahy. Eo amin'ny soratra masina ambany masontsika, nanaiky na hoe nanana izay fikasany izany mpanjaka zany. Fikasana anankiray voalohany, nanana miaramila voafantina 3 hetsy izy, hety miady. Ary tsy vitan'izay fa mbola nanakarama ihany koa miaramila rehetra avy any amin'ny fireneny Israely. Mercenaire hanampisa ny miaramila ny Joda eo ambany ny vahohony mpanjaka Amazia. Ary nitambazam-bola na nikaramaina amin'ny vola, talenta vola fotsy 100, araka ny soratra masina eo ambany masontsika. Nanana fomba fijery ihany koa izy, niezaka andeha amin'ny fitsipika eo amin'ny 12 ahitantsika an'izany. Nanao izay mahitsy eo mason'i Jehova i Amazia, kanefa nisy indro kely ho ny mpandrafitra. Tsy nahafa-po lay fikasana, ary tsy nitanterahiny tamin'ny fony rehetra.
Fa na zany na tsy zany ireto misy fahombiazana zay takaritsika amin'ireo soratra masina ireo zay toetra nananany Amazia dia tsy namonoany ny zanak'ireo namony andraina hitantsika eo amin'ny 14 eo amin'ny lalàna moa ahitantsika an'izany any amin'ny Deutéronomie 4:19 ary ny mety hitantsika nataony Amazia ihany koa dia ny haino ilay lehilahin'Andriamanitra niteny tamin'ny Amazia hoe aza miakatra mitondra miaramila miaraka aminao ireo mpikaramanady ireo ireo miaramila ny Israely ireo ary raha manao an'izany ianao dia ataon'Andriamanitra ho lavo eo anatrehan'ny fahavalonao ianao fa Andriamanitra mahay mamonjy sy mampahalavo enjan'izany ary reny no asaintsika milaza hoe mitaty ny fanahin'ny fahaiza-miaino ny fahefan'Andriamanitra na dia manana fomba fijery sy fomba fisainana fomba fihevitra hitondrana ny reto miaramila reto aza i Amazia hinoy ny tolo-kevitra avy amin'Andriamanitra sy ny avy amin'ilay lehilahy n'Andriamanitra mpaminany io lehilahin'Andriamanitra tsy azo atao zany ry havako miantehatra ny amin'ny abetsahany isa eo anatrehan'ny 10 ny abetsahany soavaly ny abetsahany kalisy na ny miantehatra amin'ny herin'ny saina na herin'ny ozatra tsy azo atao zany amin'ny fitondrana sy ny fahefana zay anananao hoy ny soratra masina ianareo angina fa zaho no aninona iado anareo io lay Yahvé Tsebaoty lay Andriamanitra miady miaro atsika mpanompony manana ny fandaminana izy ary ny fandaminany ilaina ny mihaino an'izany ilaina ny mihaino ny mpaminan'Andriamanitra lay lehilahin'Andriamanitra tsy ilaina re miaramila mercenaire avy any amin'ny Israely zany tsy ilaina zany hoe tsy ilaina zany ny miankina amin'ny miaramila handeha hanafika fa ilay faharesen-dahatra amin'ny fihainonan'Andriamanitra ny zava-dehibe zany hoe eo zany Andriamanitra mahay mamonjy ary Andriamanitra ihany koa mety mahalavo eo amin'ny 15 tantsika an'izany zao ny dikan'izany ry havako tsy ny olombelona no tokony hianteherina fa ilay Andriamanitra irery ihany ary tsy zay rehetra miteny dia hinonteny daholo eo zany mankaleso nisika peoniza no hinontsika ao anatin'ny ady atrehtsika be dia be reo ady zay atrehintsika ankehitriny ary raha tsy avy amin'ny feon'le ratsy dia feony tsara ihany enindray tsia ihany zany ihany ny tokony hainontsika raha feo avy amin'ilay tsara arabaina ianao ry havako fa raha avy amin'ilay ratsy mieritreritra androany ka ny fienonany sy hevitry ny feon'ny olombelona mety mamitaka ary ny fandavana ny tenin'ny mpaminany ny fiangonana zany ka nizaniza zay rehetra manam-pahefana
tsy miheno ny feon'ny fiangona lay mpaminany eo ankaiky azy mandrakariva. Mety mongomongo tsy holoza ahitany tsy fahita ny afiarany zany fahefanananany zany olo zany, ary mitarika ao amin'ny fahampotehana. Hoy Jesosy ry havako, ny ondriko izy mihaino ny feko, zaho mahalala azy ary izy manaraka. Raha miray amiko ianareo izy dia maninona? Ka mitoetra aminareo ny teniko, angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Tsy mora zany ry havako, zavatsarotra atrehantsika zany, ny lôjika ny ady atrehantsika, araka ny fihevitsika, miaramila betsaka, foloalindahy betsaka no mandresy anady ary tondra fahombiazana. Tsy an'izany ny soratra masina, misy fomba fijery hafa ny soratra masina, ka ny fiainona sy ny fanarahana ny teniny no mitondra fahombiazana eo amin'ny fahefana zay ho an'izay manam-pahefana. Feon'ny Jehova, feon'ny mpaminany ihany, ny feon'ny fiangona. Tsy azo atao ny mampifangaro feo hafa. Jerena izy eo maka miaramila mercenaire afangaro amin'ny miaramila ny Joda, zany ane ny pur sy ny impur atambatra. Ropira choral reo raha misy accord tsy mifanaraka, mandeha besony mivalana ny hira raha tsy mifanaraka ny accord solfa. Tsotra kely ny fanazavana an'izany. Ny andriamby zay mitoko karazana aminy ihany no raisiny. I tsy mandray hazo, tsy mandray metaly, tsy mandray inox, fa vy samy vy ihany no maninona? Mifandray, no afaka mifanatona. Ny samy mpanompon'Andriamanitra no miara mandeha, no miara manatanteraka. Raha mahatsara olon'Andriamanitra ianao ry havako, afaka mihaino ny feon'ny tompo. Indrindra amin'izao soratra masina ambany masitsika izao, fa tsy afaka hihaino feo hafa, ny feon'ny mpanompo sampy. Tsy afaka hihaino an'izany. Atambaro ny hery ao amin'ny Jesosy rery ihany, ahenona ny feo zay hitondra fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Zay zao zavatra voalohany. Any tompo ny fahefana, zavatra faharoa ry havako. Ahoana izy eo amin'ny fafana, mitaky ny fanahin'ny fankatoava. Zay zao toetra takin'ny soratra masina, mitaky ny fanahin'ny fankatoavana tanteraka, miala ny fisalasalana sy ny tsy fiorenana ny finoana 10 ka hatramin'ny 12 atantsika an'izany. Amazia nahazo fampahirizana handresy ny fahavalo, nahazo fampionona, ary indrindra moa ny amin'ny ady atrehiny fampiononana anankiroa ry havako. Hitantsika eo, fampiononana voalohany amin'ilay habetsahany miaramila andeha hanafika, zay zao anankiray. Fampiononana faharoa ihany koa lay ahiasy teboteby ahoana ny amin'ny vola zay efa nomenany reto miaramila mercenaire reto. Ohatran'ny ho very zany vola zany vola ohatrinona moa izy ao? Hitantsika eo ambany masotsika, talenta sy volafotsy 100. Zany hoe mitarika ny olona hatoky
Ilay herin'Andriamanitra sy ny fahefaniny ny soratra masina eto, zany hoe ny hirantsika aza manahy. Ilay lehilahin'Andriamanitra norahana hanatanteraka hiteny amin'ny Amazia amin'ilay tsy finoana, amin'ilay fisalasalana. Fahotana koa ry havako a, io lay fisalasalantsika io anisany anankiray hiteraka fahotana ny fisalasalana, misakana ny finoana, misakana ny famonjena, ny fisalasalana. Lazaina eto fahatsoloza na ho antambo, na ho faharavana, na ho faharesena no ahazo any mpanjaka Masia. Tsy io zany nampiasa n'ilay voambolana tsy dia fandre loatra moatsy ny soratra masina eto tamin'ny andron'ny Covid no nahinontsika anazy io hoe lavo hony ny ranony, tena lavo a, ary rehefa lavo tsy miampy-tsony. Tan'ilay voambolana nampiasantsika tamin'ny vanim-potoanan'ny Covid iny. Ka i Amazia sy ny miaramilany raha mihaino sy mankatoa Andriamanitra dia tsy isany ho lavontsony. Fa ny saingy raha miantehatra ny mpikaramanady manantanina ny fahalavona, zany hoe tsy mandray fitahina ary tsy miandany amin'izany mampifangaro ny mpanompo sampy sy ny tena mpanompon'Andriamanitra. Ny tompo eto amin'ny soratra masina, tian'ny tompo isika hafantatra an'izany. Ary ny olana faharoa dia efa niresantsika teo, ahoana tokoa moa ny amin'ilay vola efa nomena ny reto olona reto. Aleo sary an-tsaina hoe, aleo sary an-tsaina ty, reto miaramila ray hetsy efa tonga. So ihany moa efa nomena zany le vola. Avy te zany nameriny teny Amazia, tsy ilaina ndray koa ianareo fa ndao nareo ho mankany miverina any amin'ny fiavinareo. Olona efa io, efa vonona, ary efa nomena n'ilay sandam-bola ikaramana reto olona reto. Aleo sary an-tsaina zany. So ihany moa izy efa naloa ilay vola, raha tsy voaloha zany, sakoroko ny teo. Aleo sary an-tsaina zany, tena sakoroka. Fa so ihany efa nomena ilay vola, ohatran'ny tsy marina dia tezitra zay reto miaramila reto. Somary nangingina teo tao anatin'ny fimonomononana fotsiny. Resantsika eto fa eo amin'ny soratra masina ny safoaka ny fahatezeran'ireto olona reto voamaiky amin'ny tombo zany ny fahavalo, raha sanatrika tsy voaloha ilay vola, fa aloha ny nandoavana n'ilay vola voamaiky nampihena n'ilay heriny reto olona reto. Inona moa ny tiana ho resahana ry havako? Lehilahin'Andriamanitra mampahery, ary te hilaza amintsika fa be dia be ny ady atrehantsika. Mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra, izy ny tompony hery, izy ny tompony fahefana. Dia hanome mihoatra lavitra noho n'izay ho lehilahin'Andriamanitra, mihoatra lavitra n'ilay nomena ny reto mpikaramanady reto no homenanao ho lehilahin'Andriamanitra tamin'ny Amazia. Efa niresantsika tany am-piandohana fa io Andriamanitra ilay manana ny fahefana io tena mazistra. Zany le izy. Niresahana teo amin'ny fanompom-pivavahana tamin'ny endriny voalohany temo, tamin'ny voalohany temo zany. Ilay Andriamanitra ny manana ny fahalebiazana, ary ilay Andriamanitra mitsara. Zany ny toeran'ny tompo. Andriamanitra tsy matory
na rendrema manome toky hatrany izy, mampitombo hery, tsy amazia fotsiny fa na ny fiangonana ankehitriny izay mpaminany, ianao ihany koa omen'Andriamanitra fanomezan-toky. Ary amin'ny 1:10 ataontsika an'izany, nomenany hery amazia faherezana ary azahoana miroso amin'ny ady izay hatrehiny. Zany hoe nandresy ny tahotra ahia any amin'ny filazantsara ny Matio izay nivakiana teo mazava be. Ho ny soratra masina miverina mbetsaka n'ilay teny hoe aza maninona hozy? Aza matahotra. Ka le hoe aza matahotra dia sarobidy eo amin'ny tompo ianao, misy valerana eo amin'ny tompo ianao ary karakarain'ny tompo no momba anao. Ary mihoatra lavitra noho ny voromanidina hozy, ny famonjena izay omeny tompo anao. Ary anao ve tsy ohatra lavitry ny tsintsiny? Ka ho ny soratra masina, ny zanako sy ny asan'ny tanako dia oka ho adidiko ihany. Enina dia mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana zaho no Davida, ny tsorakasonao, ny teninao, ireny no maninona? Mahafatahotra anao. Tia ny tompo lavitra ianao, ary malala ny eo masony, eny be voninahitra, satiny ianao. Ary nanolorany tena ho foaty teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ao anatin'ny fahoriana ry havako, ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny fisalasalana, ao anatin'ny yahiahy. Ary io tsy fijaliana ny vokatry ny adalana, raha hoe vokatry ny adalanao, avelan'ny tompo mandeha any amin'izay tianao atao anao, ary mety ho dofotra amin'izay madofotra anao any, fa mampahery ny tompo. Fa raha fahoriana noho ny amin'ny hafa, aza kivy ianao. Inony ty kivikivy ty? Ianao tsy mila kivy. Meteza atokan'Andriamanitra, aza manahy. Ary eto amintsika, eto amin'izao tontolo izao, soratra masina no atana rehefa fahoriana, kanefa matoky za efa naninona? Mandresy izao tontolo izao, manahala ny fahadisom-panantenanao. Mampahery Andriamanitra. Mety hakivy ny zavatra rehetrarehetra. Maty hono ny jirama zara raha mandeha, makivy zany. Mampitombo ny tsy anasa, makivy zany. Mandreratsaina ny zanaka, vokatry ny ditra, makivy zany. Fa saingy aza vela hisana saraka anao amin'ny tompo. Ny hirantsika ny amin'ny hira fahena 800. Inona no ahasaraka, dia aza vela zany. Ny fitiavan'i Jesosy. Tahaka ny loko maro lafo, ireo entim-pahoriana izay tsy maintsy hatrehintsika. Fa saingy mpandresy ianao, tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa, fa fanahy mahery. Raha fitinina ry havako, any tompo ny fahefana, averina eny amin'ny fafana. Inona hoe ny voalohany? Mitaky fanahy ny fahaiza-miaino. Faharoa, mitaky fanahy ny fankatoavana. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra, ho antsika rehetra izany afatry ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ndao ary hivavaka isika ry havako. Ankehitriny ry tompo, misaotra manoka, mandre ny teninao ny fiangona. Indrindra amin'izao alahady voalohany amin'ny volana jona izao. Maro ireo ady hatrehinay, iamazia
niatikady ary ny heno anao hety mandrisy zay mpifanandry igny ny fahefanao Andriamanitra ihany fa raha ny hery ny tenanay sy ny fahalalanay fotsiny tsy mankaiza ary toetra nitakinao an'izany mpanomponao zany lay fankatoavana ny teninao. Tompo indraindray tokoa izahay tsy manana zany toe-panahy ho amin'ny fiainona sy ny fankatoavana anao ary fonanay sy bebahanay aminao zany. Mamindrafo aminay, aza mitahiry fahatezerana aminay. Esory ireo ilanila zay mampisaraka anay aminao. Matoky izahay fa hiaino ny fifonanay. Sy ireo fahotana ataonay tsirairay avy mampisaraka anay dia henonao avokoa ary mahazo antoka amin'izany izahay ary ataonay amin'ny vavaka mangina. Ny fahamasinanao Andriamanitra no sitrakao ary ny fahefanao takinao tanterahanay ao anatin'ny fiainona sy ny fankatoavana. Hamalivavaka ianao noho ny amin'ny fitalahonay. Amen. Ny hira manaraka. Tsy mitahiry fahatezerana aminao aneny Tompo, ko manasanao ry havako hitsangana handray ny teny famelan-keloka zay omeny ny Tompo anao. Hoy ny Tompo, avy ary ifandahatra isika, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Voavelany elokareo noho ny anarany masina midera ny Tompo. Amen. Sambatra ny olona. Isorana yani Jehovah Andre amaneta Andre amaneha amene Israeli Andre amanita izire yandi no nana izere yandi no nana
fahagagana yesarana isara yesara ada kita kisah mana kisah dia narane mana sarana isarana ane jayo fanekena-pinoana apôstôlika no imbonantsika rehetra manonona hoe mino Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokony atompontsika izay atorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijaly raha nanapôtra Pilato nimbona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevo nidina tamin'ny fiainany tsy hita nitsanga tamin'ny andro fahatelo miakatra ho anan-danitra petraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa aviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiambonana lola masina fambolahn-kely fitsangana ny tenany maty ary fiainana mandrakizay amen. Petrary avako. Tonga amin'ny fotoanan'ny asa vavolombelona isika. Andahorantsika iroso amin'ny sakramentany batisa ny hira voalahatra ao anatin'ny fandarana. Iraintsika izao. Dia mandroso ny ray aman-dreny a, ray aman-dreny mitondra ny zazany miakatra aty amin'ny alitara, fa ny fianakaviana dia mandrotro ny eo ambanin'ny alitara. Davary.
mpifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto zay manavao ny fanoloran-tenany sy manololotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentany batisa. Enoy ary ny tenin'ny soratra masina anorenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran-draisa zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Ary indro zao moa manareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka mandimby ianao aho. Ary tao amin'ny koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorana Kristy, fa niara ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa, zay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesosy, fa na iza ianareo no nino no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Io zany ry ray aman-dreny niteraka dia misy fanekena zay ataonareo teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, aroka ambaranareo mafy sy mazava tsara izany. Ndao ary manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay, ekenaina hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra matoky, mba hahatonga anay ho fianara zanakay amin'ny androm-piainanay, ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitaizana rehetra araka ny filajana tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe ny raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an'i Jesosy tompo, mba azahoany hery andavan'ny asan'ny satana rehetra, vonona ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekulalady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasany tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hanatanteranay izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra zany fanekena nataonareo teo zany, matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina zay fanekenareo zao izy, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana koa ry havana dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra zay efa niraisitsika tamin'ny alalan'ny sakramentany batisa, aoka isika hitsangana hiara-mitsangana mba hivavaka isika. Andriamanitra raitsotoa, tianay dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany ny sakramentany batisa. Ko mitalao aminao zay reo manatrehanay, aoka ny fananino masina hanome hery ny asa tanterahanay tao ampanaovana zao batisa masina zao. Fa rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ao amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ary ireto zaza tao batisa reto ane ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao izy, ampiraiso endrika amin'ny noho ny asan'ny fananao masina zay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Rakotovao Anjarasoa Layon, Rakotovao Anjarasoa Layon, manao batisanao aho amin'ny anaran'iray zanaka ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Rakotovao Harenasoa Skay, Rakotovao Harenasoa Skay, manao batisanao aho amin'ny anaran'iray zanaka ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen. Vavaka isika.
faly misaotranao zahay tompo noho ny amin'ny fanatanteranao ny fandriny reto ray aman-dreny reto miombonao amin'i Jesosy Kristy zao ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra angatana fiangonana dia nitehirizanao an'ireto zaza reto ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny azahoany manatanteraka ny fanekena efa nataony teo anatrehanao momban'ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana sy ny ray aman-dreny ary ny fianakaviana amin'ny fitezana ireto zaza reto ka tahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Zao ny teny fanomezan-toky avy amin'ny tompo ho an'ny fitapatisa. Anaka aza matahotra hoy ny tompo fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Ary zao ny tenin'ny fiangonana aminareo mivady mandehana amin'ny fifalian'ny tompo ary tezahoan'ny tompo ireto zaza reto. Amen. Tawary mahazo petraka ny fiangonana rakim-pahasoavana batisa no ataontsika izao. Anao vavaka fangatahana isika riavako, oka ifantoka ny fotsika dia atodika amin'ny tompo amin'ny arahantsika miombona ianareo mihaino fa zaho anatanteraka n'izany. Vavaka isika, lehibe loatra ny fitiavanao re tompo ary manolotra mandrakariva ireo karazam-pahasoava sy karazam-pitahiana amin'ny fiainanay. Ianao ilay Andriamanitra miteny aminay, vavaha mandrakariva mba tsy ho reraka ary mangatà dia ahazo, dondono dia ho vohana. Reto izay ary tompo, misolo tena ny reto fiangonanao reto, mivavaka aminao, manoloana an'ireo ady atrehinay, be dia be izany. Koka ianao amalovavaka, hanampy ny zanakay amin'ny adalany sy ny ditrany mba hanana zaza vanona sy zaza hendry izahay mianakavy. Indrindra amin'izao fivoarana misy amin'izao vanim-potoana misy anay izao, ateraky ny teknôlôjia indraindray, variana mirendrarendra sy ny adalana amin'ny endriny maro ny zanakay. Indrindra amin'izao volana Jona izao, izay natoka ho ray volan'ny ankizy ndrisy ny mambavaka, atonga azy ho beazina eo anovin'ny fiangona. Entiny mambavaka ihany koa re tompo ny fiainany manontolo amin'reto mpanomponao reto, dia misy miasa eny an-tsaha, misy miasa birao, ary misy miasa ho amin'ny fandrarahana manoka ny orinasa izay tantany petraka am-pelatananao, ny ahalavorary, ahampahomby izany fiainanay izany. Misy manam-pikasana teo any ampitan-dranomasina, ary indrindra ny efa any jereo manokana satria fianakavianay daholo. Tsy rery manana anao, Andriamanitry ny ankaiky sady Andriamanitry ny lavitra. Ndesy ny mambavaka ny asan'ny fiangona, hiatrika ny herinandro ny fanahy masina izahay, ary ny Pentekosta ahatsiarovany manoka ny amin'ny fanomezan-dehibe izay nomenao izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray, hanananay izany fanahy masina zany, ary tondra hery sy tanjaka ho anay tokoa. Matoky izay tompon'ny fiangonanao tsy raviravin-tana, tsy ho tarentana mihipaka amin'ny asa manandrify anay.
ny fotodrafitrasa zay kendreny ity fiangonana ity, ny komity zay mandrindra sy mandamina eo ndray mandreny mpitandrina mba mbadiny ny birao iara ifarimbo zay masoa atao ao aminay ny firenenay mba ho firenena andrian'ny fiadana ary tsy hanampatra fahefana ny mpitondra fa hahatsapa ny fiainam-bahoaka mba ho vahoaka milamina sy mirindra. Mianaranao Jesosy Kristy ihany koa no anonanay ny vavaka mangina zay vetsovetsompo ataonay aminao. Mijery sy mahity ianao ary miteny aminay hoe aza matahotra, ary ateraky izany dia hatoky anao zahay ary atambatray ny vavakay amin'ny vavaka nampianarinao fahiny zay manao hoe raina Iosy any an-danitra masinina tonga ny fanjakana atao any ny sitraponao dia an-tany tahaka ny any an-danitra mianana sazavana ary mamilana tahaka ny tamina aza tonga ny amin'ny fanjakana manafahana ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Eny ariavako fanaontsika moa amin'ny tahaka antony dia mba hanesorana ny elanela dia miarahaba mandrakariva tsy misy toromarika avy ety amiko moa dia ndao ataontsika mpitiavana zany mba manesotra ny elanelana eo amintsika zay ankaiky anao indrindra mba harabe riavako fifalian-dehibe zany satria tratrany zao alahady voalohany amin'ny volana Jona zao. Dao ariavako. Eny ary dia mitsikitsiky ery isika satria nandray ny famonjen'ny tompo dia ny fiadanany mirary soa atsika rehetrarehetra tonga amin'ny vaovaom-piangona. Eny ary manatitra ny fiarabana indray eo antsika mpianakavan'ny finoana amin'ny alahady voalohany amin'ny volana Jona ity. Soran'Andriamanitra indray isika ny amin'izay natafitanany ny volana Mey iny ary ny anarana ny amin'ny mitaridalana ny fanahy masina kanefa tsy ho amin'ny volana lasa teo ihany no hitarihan'ny fanahy masina lalana antsika fa ny fiainantsika sy ny hoavintsika zay mbola tombonandro meny tombo antsika dia mba hitarihan'ny fanahy masina avokoa zay rehetra ataontsika. Fandraisana an'io miantso ny mpandray fanasana tompo rehetra zany mba hiatrika ny latabatra masina rehefa avy eo ao anatin'ny fanompom-pivavahana moa no anatanterantsika izany. Avy amin'ny aumônerie régionale fonjany Analamanga amin'ny alakamisy ho avy zao dia izy fanompom-pivavahana hofisaranan'Andriamanitra amin'ny tafajorony zany aumônerie régionale fonjany Analamanga izany dia eto amintsika no anaovana an'izay fanompom-pivavahana hofisaranan'Andriamanitra izay ary tondranam-bavaka ny asa rehetra izay ho tanterahana ao anatin'izany aumônerie régionale fonjany Analamanga izay. Mampafantatra antsika fiangonana zany fa mpahafantarana zany ity ataoko ity hoe amin'ny alakamisy amin'ny 7 sasany maraina dia izy fanompom-pivavahana eto amin'ny fiangonana eto misy ny fandaminana moa zany zay nangatahan'izy ireo zany diakonina tompony anjara zay tokony hiasa dia mandamina ary miasa ao anatin'izany satria fanompom-pivavahana le izy ary tahaka izany koa moa zany ny mpitendry moa zany mifandamina eo ihany ao anatin'izay fanompom-pivavahana izay. Zay zany mahakasika an'iny filazahana ho antsika fiangonana izay. Ny SK4FK eto amintsika dia miantso ireo izay liana amin'ny filalaovana tantara-tsehatra na ny teatra zany dia hisokatra indray zany io sehatra anankiray io
afaka misoratra anarana zany sika zay lina ao anatin'izany, manana talenta ihany koa ny filalaovana tantaran-tsehatra. Misy séance anakeniny eo zany ny fianarana, ary ao aorinan'izay fianarana zay zany dia misy karazana ohatran'ny hoe pratika moa zany, avy hatrany dia hisy tantaran-tsehatra zany zay olalaovina ao aorinan'izay fampianarana ny amin'ny filalaovana tantaran-tsehatra izay. Isaky ny sabotsy ny alahady ny fianarana, sabotsy na alahady azafady, dia ny fihaonana voalohany zany ho anareo zay lina ho amin'izany ny amin'ny alahady 12 volana jona zany no anaovana an'izay fihaonana voalohany ho anareo zay lina ho amin'izany filalaovana tantara an-tsehatra izay. Ny fikambanana mpiasan'ny fahasalamana dia mampandrehantsika sahady fa amin'ny sabotsy 12 volana jona ho avy zao dia isy ilay fizahana ara-pahasalamana zay ho tanterahan'izy ireo, tahaka an'izay efa nateo aloha zany ny amin'ny fizahana ny diabeta, ny tosidra, ny maso sy ny sisa. Mbola ho avy ihany moa ny andinindininy momba izay fotoana izay sy ny hoe ahoana ny fanatanterahana azy, fa dian'izao zany dia efa mampiomana antsika sahady fa isy izay fizahana ara-pahasalamana izay ho tanterahan'ny fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana ny sabotsy 12 ny volana jona. Ny pentekosta sy ny alatsinain'ny pentekosta dia tsy misy fiovana ny alahady ny fanompoam-pivavahana fa dia miditra indroa tahaka ny mahazatra sika eto amin'ny fiangonana. Ny valopy pentekosta dia efa azotsika raisina ho amin'ny adidin'ny fiangonana moa ireny, tsika manana didy amin'ny fohy be, amin'ny synota-paritany sy ny samihafa dia ireny no anefahantsika izany. Ny alatsinain'ny pentekosta dia eny amin'ny PK 19 eny amin'ny RN3 lalana makany amin'ny Ambohimangarovy iny no anaovantsika ny fitsangatsanganana indray amin'ity alatsinain'ny pentekosta ity. Soratra anarana teny zao isika ao amin'ny concierge ao dia manome ny isan'ny fianakaviana izay andeha mba azahoana mandamina ny fiarakodia zany. Dia ny fandaminana ny alatsinain'ny pentekosta amin'ny fito sasantsika zany manomboka manao ny fandaminana hatramin'ny 7 ora atsasakadiny ihany ny fampidirana ny olona ao anaty fiara, tapitra ny amin'ny 7 ora efa tsy hisy olona tsony eto Salema zany fa dia miomantsika ho amin'izay mba tsy hisy ny fahatarana satria dia miala amin'ilay embouteillage sika mba tsy ho tara be vao tonga ny toerana. Zay ny antony hoe mba mara-potoantsika ao anatin'izay fandaminana ny alatsinain'ny pentekosta izay. Eny an-toerana moa zany ny sapana sy ny fikambanana dia efa mikarakara zay sakafo arak'izay ataondry zareo zany satria dia efa nomenandry zareo ny alatsinain'ny pentekosta azahoany manao sakafo fitadiavam-bola ny sapana sy ny fikambanana. Ny FDL zany zao dia manao vary sy laoka, trondro ny laoka 5000 ariary ary raha ondry ny laoka dia 6000 ariary. Misoratra anarana ihany koa zany ho amin'izany vary sy laoka ataon'ny fikambanan'ny diakona sy lolona izay amin'ny alahadin'ny pentekosta maraina zany no farafisoratana anarana farany ho amin'izany. Ny sampana sy ny fikambanana dia ilazana zany ianareo zany rehefa avy eo rehefa mirafy zao fanompoam-pivavahana izao zay tsy tonga teto omaly raha nisy solotena tsy teo omaly na ny filohan'ny sampana sy fikambanana moa zany fa mba misy ilananareo zany mba mijanona rehefa avy eo azahoana manao ny fandaminana momba ny fampiasana ny fiangonana sy ny akany zany. Misy fandaminana zany zay ho atao mba tsy hisy ny hoe misy mahazo dia misy tsy mahazo, misy ivorona nefa tsy tafiditra dia ho alamina le izy zany. Rehefa avy eo zany rehefa mirafy zao fanompoam-pivavahana zao dia mba mijanona kely ny filoha na solotena ao Brown ny sampana sy ny fikambanana azahoana manao izay fandaminana izay. Manomboka rahampitso ny herinandro ny fanahy masina mitaona antsika sahady indray zany mba hamonjy an'izany fanompoam-pivavahana izany eto amin'ny fiangonana isaky ny amin'ny 1 ora sy fahefany herinandro ny fanahy masina. Isy loha hevitra moa zany zay ho atao ao anatin'izany herinandro ny fanahy masina izany. Ny amin'ny rahampitso dia ny fahefan'Andriamanitra, ny amin'ny talata dia hoe ny Andriamanitra ivavahantsika, ny alarobia anotompo ny fahefana, ny alakamisy ny fahefan'ny fanahy masina eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ary ny zoma kosa dia feno fitahiana ny olona mandray ny fanahin'Andriamanitra. Ireo indray zany ny loha hevitra izay ho mpanjinina ho fakafakaina ao anatin'izany herinandro ny fanahy masina izany. Ny amarana koa azo ravana dia raha mpisaorana
Misaotra Jehovah ary fanahiko raha izay misy adinoana ny fitahiny misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fahasoavana izay noraisiny fianakaviana tamin'ny nahavitany batisan'ireo zafikely dia manolotra araka mpisaorana 80,000 ariary 40,000 ariary avy ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ary ho an'ny fanorenana raka mpisaorana misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny fahavitany batisan'ny Sky Lion manolotra araka mpisaorana 60,000 ariary ray aman-dreny mpitandrina 30,000 ariary ho an'ny fanorenana 30,000 ariary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ny fotoanan'ny rakitra ataoko mpihira do manafana an'izany.
hira manaraka ataontsika eo ampitsangana ho fanolorana izao rakitra izao. Asaina ny mpandray fanasany tompo rehetra hiatrika ny latabatra masina. Manantsika ny atrentsika izany fanasan'ny tompo izany dia ny hira fa 770 ny 97 sy ny 4. Indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona ndao tsangana antsika ry avako. Indro mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona, raha misy miain'ny feko ka mamoha ny varavara dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo ary izy amiko hivavaka isika ry avako. Fantatray efa tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo. Anao avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany.
dia raha sy mankalaza ary mame voninahitra ianao sanandro sanandro, ny anjely tsomby amin'ny lalina, ny mpaminany ny apôstôly, ny martiora ary ireo olom-boavitra efa sambatra ny aminao. Koa velao ireny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo, misandatra ny fanjakana sy ny fiombiana hoe ndao hienoantsika ny teny fanorenana an'izao sakramenta masina izao. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakina ka hoy izy, raiso hany ty ny tenako izay omena ho anareo, izao natao fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihina dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keliko, izao natao fahatsiarovanahy. Na oviana no misotro ianareo, fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony. Sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ndao ary hitsangana isika ry havako. Anao ny vavaka fahatsiarovana sy fangatahana ny fanahy masina. Ry Tompo ray ny any an-danitro, ndre toy zahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovanay, ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliana, ny fahafatesana, ny fitsanganany avy amin'ny toeran'ny maty, ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonana mandrakizay. Miandry sy mitalao ny fiverenany izahay, ko mba fenohony voninahitra ao ny fanatom-pisaoranay, tahio ho tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekeo endrik'ilay fanatitratokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalany Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry Tompo renay any an-danitro, oka hiasa ny fananao masina, amasiny ny mofo mba hanambara ny tenany Jesosy Kristy, amasiny ny divay mba mikapoka mba hanambara ny rany Jesosy Kristy Tompo. Hiasa aminay ny fananao masina mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rany Jesosy Kristy Tomponay. Eto ampiandrasana ny mofo sy ny kapoka, fa ny fananao masina no haharinao, amelomanao, anamasinanao, ary anomezanao any zavatra rehetra. Miaino anay ry Andriamanitra toa noho ny anarany sy ny fitiavany, ny famindraponao anononana izany vavaka izany. Amen. Ny mofo izay vakintsika ry havako dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay novakina ho antsika. Iray ihany ny mofo, sika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray zany avokoa. Ny kapokan'ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy Tompontsika, ny ranony fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko. Izao ny atao fahatsiarovanay, na oviana no misotro ianareo. Ndao ary isika ry havako, hiaraka iombona amin'ny vavaka fanitretena hoe: Tompo, tsy mendriky ny atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendriky ny idiranao ambany tafitranoko aho. Tompo, tsy mendriky ny tsimpona izay sy mitsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho, kanefa eo anao izay manatonahy mahalaviko mihitsy. Petra ry havako, hoy Jesosy Kristy Tompo andeha fa efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra.
eto kazarao amin'ny mpianakavy ny finoana ireto fanasana ireto ny hira voalahatra no ataontsika eo ampizarana ny mofo sy ny kapoka mitsangana ny mpanay fanasany tompo izay mandray mofo sy kapoka
tofo sy ny kapoaka dia janona ny hira eo amin'ny andininy zay. Eny ary feon-kira ihany. Manasantsika mpanefana san'ny tompo hitsangana ry avako. Ho Jesosy Kristy tompontsika raiso ary ano ity ny tenako izay omenao anareo ataovy izany fahatserovana na oviana no oviana no mihinana ianareo. Oe Jesoa, sotonareo rehetra ity, fa ity no rako, ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra, ho famelan keliko, izao ny ataovy fahatsiarovana. Ny hira mamy ry Jesoa. Tomponay eo misaotra ny amin'ny fanasana masina izay nanasanao ny mpandray ny fanasan'ny tompo ny ombon-databatra taminao tamin'ity volana jona ity, dia ny fitahiam-panahy sy ny fahasoava izany rehetra izany. Hiatrika ny herinandro vaovao indray, ny herinandro ny fanahy masina, tehirizo amin'ny fahasoavanao ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra, ny mpanomponao ny voady teo masinao, ny fitahina mahatritrika izay efa nitovoziny taminao, ary tohizanao hatrany, ka nizaniza izay rehetra mangitahitanao, dia omenao soa sy ny tsara rehetra, ho voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Tsangana trany isika ry havako, dia ny hira azafady, ny korala nao hira, dia mipetraka isika nao rakitra. Rakpisora. Jehovah,
afatra ho atsika ry mpandrefana sany tompo voavy ny omodatabatra tamin'ny tompo teo maneke azy amin'ny alehanareo rehetra fa izy andamina ny lalanao ka dia maneke an'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia andositra anareo izy. Amen. Ny hira fahavalambin'ny folo dia ny faharoa hitsangana isika rehefa izay dia tolotra sy omena ny tsodrano. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika ry havako. Hitahy anao an'i Jehova ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao an'i Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao an'i Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Petraha ry havako, mivavaha mankina. Voninahitra ho an'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mirary soa tompoko, tain'Andriamanitra.